dia mbola falatrany miaraka amintsika ao anatin'izao fotoana foy izay ifampahirizantsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izao. Vavakisika Jehovah-Andriamanitra ray, misaotra anao hatramin'izay satria tsisy dikan'ny fiainana raha tsy nisy ianao, kanefa ianao mitsinjo ny olona mandrakariva ary mitaiza ny vahoakanao tsy fikitra amin'ny zavatra ho levina ety amin'ity zao tontolo izao ity, fa mba hanana fanantenana dia ny fiainana mandrakizay izay efa homaninao an'izay tianao. Tsy takona fiainana aminao ny zavatra nydalova ny tsiraray avy, dalova ny fianakaviana, ny fiangonana, ny firenena, mamindraha fotompo ary ny fanahinao masina anao ka hiasa mba hatonga ny voakanao hitodika aminao tanteraka, mba hanana ny fiadanana. dia mitenena ray Jehovah fa meno mpanomponao ny anaranao Jesosy, amen. Faly miarahabantsika amin'ny anaran'i Jesosy, manana ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo ho amintsika mandrakariva. Resaka ny afatra lehibe izay nentin'ny Paoly apôstôly ao anatin'ny fitoriana filazantsara isika tamin'ny farany raha namintona tantarany zanak'Israely tafavoaka tamin'ny tany Egypta, niainga tamin'ny 2 volana Nisana, ary io no resahantsika hoe io no fotoana voatendrin'Andriamanitra hanombohana ny dia niainga tao ny zanak'Israely tamin'ny vanim-potoana voatendrin'Andriamanitra, fa niainga tao ihany koa ny Egyptianina, fa tsy niara-niainga tamin'ny zanak'Israely fa taty aoriany ny zanak'Israely. Dia hitantsika ny fiafarany izay le natonga antsika mandray ny afatra Mosesy, le efa nataoko teo amin'lohanao ny fiainana sy ny fahafatesana, fitahiana sy ny fanazonana, misafidiana ny fiainana mba ho velona ianao. Tsy manery akory Andriamanitra fa manaja ny safidiny tsiraray avy, fa safidiny ny zanak'Israely noho ny fahatsapany ny mahandriamanitra n'Andriamanitra nanekeny niainga tamin'ny vanim-potoana izay namonoana ny zanak'ondry tsy misy kilema, ary nisy fepetra be deaibe izay napetraka Andriamanitra ka nitanterahana tamin'izay. dia niainga ny zanak'Israely, safidiny zany nanaiky ny tenin'Andriamanitra ary nahafantatra ny eo koa ny Egyptianina, fa safidiny niainga koa tao amin'ny tany Egypta, fa tsy tafainga niaraka tamin'ny zanak'Israely fa taoriana ny aingan'ny zanak'Israely. Tanjona napetrak'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely hitantana azy ho tonga ho any amin'ny tany Kanana. Zay ny tanjona. Ny tanjon'ny Egyptianina tsy zay, fa nisarika ny zanak'Israely mba hiverin-dalina satria nahitany soa tamin'ny nanandevozana azy. Kanefa araka ny resahantsika hoe raha tarafina lavitra dia ohatra mitovy ilay lalina ny zorany samy niainga tao amin'ny tany Egypta, ny zotra nakany anefitra samy nipita ny ranomasina mena, fa teo nitrangan'lay toe-javatra mitranga. dia ny fanafahana ny zanak'Israely ho afaka teo anatreha ny fanenjehan'ny Egyptianina sy ny fahafatesan'ny Egyptianina, satria tara fiaingana tsy mitovy ilay tanjona nikendreny na dia samy lalana tokana ihany ary no nizorana tao anatin'izay rehetrarehetra izay niresahantsika hoe safidy daholo zany, ary natonga n'izay rehetrarehetra izay tsy afa-miala fa ilay zanak'ondry tsy misy kilema, ary misy antony matoatsika manindry ny tohotra miverimberina, mety malilo mihitsy ny sofintsika, kanefa tsy mampaninona na malilo ary ny sofintsika, mba hatakaratsika ny tombam-bidiny famonjena. Ary izay no natonga amin'ny Paoly apôstôly teniny any amin'ny Korintianina voalohany averintsika indray Korintianina voalohany 2:2, minitsy afantatra zavatra hafa teo aminareo izay afa-tsy Jesosy Kristy, indrindra fa izy voaomby tamin'ny hazo fijaliana. Tena io ny fototry ny fitoriana ny filazantsara, ary izay koa no ezahana mba hampitaina amintsika ao anatin'ny fampahirezana rehetra dia fitaomana ny olona mba tena entehitra
am' jesosy ary indrindra ozy paoly apôstôly fa izy voomby teo amin'ny azo fijaliana ny anakatra zany zava-miafina ambadik'izay fahafatesan'i jesosy zay raha mitodika kely tsika am' jesosy kristy inona ny mazava-dehibe an'le fahafatesany zanako ny tsy misy kilema tamin'ny 7 volana anisanina taria amin'ny bokin'ny exodosy iova ny mpotona nanafahan'andriamanitra ny zanak'Israely ivoaka tao amin'ny tany Egipta maty ny zanako ny tsy misy kilema fantatritsika ny fiapetra rehetra napetrak'andriamanitra tamin'izay zay tsy maintsy narahana tsy midika zany fa voavonjy ny zanak'Israely fa afaka fotsiny izy de navoaka an'andriamanitra tao de nizotra ho amin'ny lalana nosoritan'andriamanitra zay rehefa jerevana ny zava-pana manolotra lalam-pamonjena tokony izoran'andriamanitra ary nitanjona ankendren'andriamanitra arabaka teny tamin'izany vanotao zany de nidira ny zanak'Israely any amin'ny tany Kanana zay le tandidiny famonjena de io koa nitoejavatra mitranga satria taty amin'ny testamenta taloha de tandindo ny zavatra ho avy izy io tamin'izany vanim-potoana zany tonga Jesosy Kristy tamin'ny 7 volana anisanina taka an'le zanak'ondry tsy misy kilema zay baiko nomen'andriamanitra ny zanak'Israely mba hamonoana ny zanak'ondry tsy misy kilema 14 anisanina maty koa Jesosy Kristy ary maty Jesosy tsy mbola voavonjy koa zao tontolo zao fa ny asan'i Jesosy no vita ary zay ny mission Jesosy tonga teto am'ty zao tontolo zao ity tonga teto am'ty zao tontolo zao ity Jesosy Kristy zao no matoko fahatelo zao no voasoratra ao zao no matoko fahatelo 7:7 fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ao am'izao tontolo zao hanameloka zao tontolo zao fa mba hamonjeny zao tontolo zao zay ny voalazan'ny soratra masina ny rahana teto Jesosy Kristy tsy hanameloka zao tontolo zao izy fa mba hamonjeny izao tontolo zao zay le hamonjeny zay tsy midika zany fiefa voavonjy zao tontolo zao fa ozy ny lazainy amin'ny 9:20 zay mino azy de tsy elohana fa zay tsy mino kosa de efa voaheloka raha teo satria tsy nino ny anaran'ny zanakalahy tokan'Andriamanitra izy ary zao ny fanamelohana ozy tonga am'izao tontolo zao ny mazava nefa leon'ny olona ny maizina toy zay ny mazava satria ratsy ny asany natongavan'i Jesosy zany ny rahana teto izy tsy hanameloka zao tontolo zao fa mba hamonjeny izao tontolo zao vitan'i Jesosy Kristy zany tamin'ny 7 volana anisanina vita amin'ny iraka nampanaovina azy teto am'ty zao tontolo zao ty vita soniny famonjena tamin'ny 7 volana anisanina fa tsy mbola voavonjy ny zanak'olombelona rehetra fa ny famonjena mission Jesosy no vita fa mipetraka eo amin'izay le safidy andray famonjena ave ny olona mandray famonjena ny dikany mino zany hoe matoky mankatoa zay voalazan'ny soratra masina zay tsy mino kosa de efa voaheloka ozy zany hoe midika zany fa na de maty ara Jesosy Kristy vita ny famonjena tsy mbola voavonjy zasenao na mino tsika na tsy mino fa fampianarana sandoka no mampanantena zavatra pokaty atsika hoe mino fotsiny fa efa voavonjy tsika fa mino ny anaran'ny zanak'Andriamanitra de hovonjeny tsika zay ny tena marina de tahaka ny zanak'Israely no ahafahana tao amin'ny tany Egipta tamin'ny 7 volana anisanina tsy mbola voavonjy fa misy lalina soritana ary nitanjona ankendrena nefa ianao raha vao miainga amin'ny toerana ray de ndikany a taritina ho tonga amin'ny toerana anankiray tsara kokoa de misy lalana tsy maintsy izorany ao de iny lalana iny zay lalana voasoritr'Andriamanitra toraka zany koa ny famonjena mariky ny fialany aty am'ty zao tontolo zao ty andeha ho any amin'ny fanjakan'ny lanitra fa misy lalana voasolotra mazava tsara napetrak'Andriamanitra tsy maintsy izorana ka raha mizotra amin'iny lalana iny tsika de hovonjena misy lanjany lehibe natongavan'i Jesosy vita sony tamin'ny 7 volana anisanina vitany ny andraikitra tety am'ty zao tontolo zao ty ary zay ny masarobidy ny paska zay tandindo ny famonoana an' Jesosy Kristy famonoana ny zanak'ondry tsy misy kilema ny paska de manambara
vita ny famonjena fa zasy ianao tsy mbola voavonjy fa raha mizotra amin'ny lalina soritan'andriamanitra de hovonjena ny zavatra mitranga nefa de te zay araky ny fantaritsika io ny daty voatondron'andriamanitra ny aingana tao amin'ny tany Egypta raha jerevana amin'ny zava-panahy zany io ny fanekena ny zava-miafina ny 410 volana anisan'io io ny voalohany fanolora-tena aneken'ny olona ny famonjena vo mandahany io paska fahafatesan'i Jesosy io ary io paska io tsy afindrafindra io fa Andriamanitra tsy miteniteny foana fa raha napetrany io 410 volana anisan'io zay ny fitombohan'ny fanafahana sy fizorana amin'le lalina voasolotr'Andriamanitra ho any amin'ny famonjena de tsy maintsy ekeny io vo manovana io zany de fa tsy mitovy ny lalana ary zay masaripady anio 410 volana anisan'io satria miankina amin'ny fanekena ny 410 volana anisan'ny paska fahafatesan'i Jesosy Kristy miankina amin'izay ny famonjena atsika ry tsiraray avy vo tsy manaiky an'io de tsy maintsy manaiky zavatra hafa ary raha vao manaiky zavatra hafa lalakafa no izorana ary raha vao lalakafa no izorana tsy mitovy zay fiafarany raha ny tena marina fijery ivelany ohatrany hoe anka ohatra hoe ny kristianina rehetra jerevana inge ny kristianina samy maniry teo tonga any amin'ny fanjakany lanitra fa le tanjona kendrena tsy mitovy vanim-potoana ny aingana tsy mitovy ohatra mitovy le lalana izorana fa misy le nilazaitsika hoe ny vanim-potoana ny aingana de tsy maintsy ny 410 volana anisan'ny raha voadiso ka tsy manaiky ny 410 volana anisan'ny de tsy maintsy tara fiaingana tsy mety ho lasa milohan'ny fiaingana milohan'ny 410 volana anisan'ny fiaingana zay diso fa tsy maintsy ao arinany foana de io no nahatonga atsika nyresaka de tena ny paska de mariky ny fahafatesan'i Jesosy Kristy raha ny tena marina taona 2025 no raisitsika ny tena marina 410 volana anisanna de tamin'ny 13 avril calendrier grégorien 13 avril io no paska raha baiboly ary tsy miova zay tenin'Andriamanitra zay kanefa nisy nanova le izy zay no mahatonga atsika hoe tara fiaingana nisy nanova le izy satria ny paska zay nitandremany ny sarababen'ny kristianina ndray de tsy fahatsiarovana ny fahafatesan'i Jesosy fa paska fandresena ny filazany azy marika ny fitsanganan'i Jesosy zay diso ara-tsoratra masina zay rehetrarehetra zay fa tsy mahita ianao zany no natao soratra masina paska de tandino ny fitsanganan'i Jesosy de ny paska ekeniny kristianina rehetra vitsy anisany manaiky ny 410 volana anisanna 13 avril fa maro anisy manaiky an'le paska fahatsiarovana ny fitsanganan'i Jesosy araky ny eritreritry ny zanak'olombelona ianazy 20 avril tara herinandro tsy mety ho lasa mialohan'ny 410 volana anisanna tsy mety ho lasa ny 13 avril zany mihitsy fa tsy maintsy tara fiaingana de tsy araky le baikon'Andriamanitra tsony le afatra zay napetraka fa tara fiaingana de takany ohatra anankiray niraisitsika reo ny zanak'Israely sy ny Egyptianina tsara fiaingana ny zanak'Israely ny ampitany ranomasina mena mbola tsy tonga any amin'ny tany Kanana fa mbola lavitra ny dia inona ny zavatra hitranga eny am-pandehanana satria ny ranomasina mena fotsiny no resantsika satria io ranomasina mena io koa misy antony io misy dikany manokana io kanefa de ny fijeritsika azy de samy nandalo tao daholy na ny zanak'Israely na ny Egyptianina raha jerevana ivelany de ohatrany hoe nanaiky ny lalina voasorotr'Andriamanitra fa nivoaka tafavoaka tao fa tsy mbola voavonjy ny zanak'Israely fa ny Egyptianina kosa ringana tao amin'ny ranomasina mena vakitsika ny Exodus 2:20 andiny 5:20 ka hatramin'ny 2:30 ary Jehovah tamin'ny Mosesy anjiro ambony ranomasina ny tananao mba hikatona ny rano amin'ny Egyptianina mpamikalesina sy mpitaingy jovalina azy na injisitry Mosesy teo ambony ranomasina ny tanany ka nikatona ho tahaka ny teo ny ranomasina ozy rehefa nadivo maraina ny andro
ary ny egyptianna nandositra akanjo ny tsenany rano ihany izy de nariny Jehovah teo fony ranomasina ny egyptianna ary de nikatona ny rano ka nanarina ny kalesy sy ny mpitaingy jovaliny de ny miaramila ny faharoa rehetra zay niditra teo amin'ny ranomasina nanensika ny zanak'Israely ko tsy nisy niankana na de iray akory aza ozy fa ny zanak'Israely kosa nandiha tamin'ny tany mainy teo afovoan'ny ranomasina ary ny rano de tonga fefo azy teo amin'ny akavanany sy teo amin'ny akaviany zany namonjeny Jehovah ny Israely tamin'izany andro zany mba tsy ho azon'ny egyptianna ritan'ny Israely de namorony ranomasina fatin'ny egyptianna ary rehefa hitan'ny Israely ny asa lehibe zay nataon'ny tanan'i Jehovah tamin'ny egyptianna de natahotra ny Jehovah ny olona ka nino an' Jehovah sy Mosesy mpanampiny zay ny zavatra mitranga satria tsy mitovy ny fiaingana tsy mitovy ny tanjona ka rehefa nahita n'izay fahafatesan'ny egyptianna zay satria tsy ny zanak'Israely no namely ny egyptianna ary manamarina ny tenin'ny Jehovah hoe aha Jehovah hiadonareo fa nareo kosa anginy lasa nateraka tahotra tao amin'ny zanak'Israely zany ka natonga ny zanak'Israely nanompo an' Jehovah nankatoa ny tenin'ny Jehovah de mipetraka ny fanontaniana am'izao vanim-potoana zao zay ny tantara nisy fa manao antsika manoloana zany tantara zany mba misy tahotra avy eo anatintsika so sanatrian'izany ka kristianina ringana takany egyptianna satria araky ny resantsika hoe zavatra ny egyptianna zany ake tsy natoky an' Jehovah kanefa tsika samy laza ny tenatsika ho kristianina kanefa misy ny kristianina tsy manaiky ny famarinan'ny tenin'Andriamanitra de nidika kristianina egyptianna zany de mitady ho ringana de eo tsika mandiny tena so sanatrian'izany fa misy fahatarana foana de rehefa tena jerevantsika nge zay le hoe raha vao tara fiangana ianao de misy zavatra tara be dehibe am'izay manaraka an'io zavatra io satria ao anaty ny soratra masina ny zavatra singanina manokana raha mijeritsika ny Deutéronomia de misy ny andro firaviravony anankitelo zay asain'ny Jehovah tandremana andro firaviravona eo amin'ny Deutéronomia toko fahaenina amby folo ny amin'ny andro firaviravona telo izy de ny Paska sy ny Pentekosta ary ny tabernakely ireo tsy maintsy tandremana ary ny fampiankina tanteraka izy io kanefa mialohan'izay ny andro firaviravona voalohany de ny Paska de le Paska resahana io fa 14 volana Nisanina mifampiankina amin'io midaty ho an'reto Pentekosta andro firaviravona faharoa io sy ny andro firaviravona fahatelo de ny Paska ozy de ny Pentekosta ary ny tabernakely de io zany ny tokony hodiniantsika fa raha vao tsara fiangana ianao de tena tsy miova le daty ny Pentekosta tsy miova de ny daty ny tabernakely tsy miova fa vao tara fiangana ianao de tsy maintsy tara ihany keo Pentekosta de tsy maintsy tara ihany keo zay rehetra toyany rehetrarehetra eo misy zavatra ohatrany tsy mifanaraka ao zay tsy mifanaraka amin'ny soratra masina de zao ny voalazany ny andiny fahaenina amby folo satria lavalava io ny andiny fahaenina amby folo amin'ny Deutéronomia toko fahaenina amby folo intelo isan-keritaona ny lehilahy rehetra aminao izy no iseho eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra ao eo amin'ny tany zay fidiny de amin'ny andro firaviravona fihinanana mofo tsy misy masirasira io le Paska sy ny andro firaviravona manaraka an'ireo herinandro io le Pentekosta ary ny andro firaviravona fitoerana amin'ny trano-dratsakazo de io le andro firaviravona fahatelo na metomboka hatrany amin'ny le ambarany hoe ny tabernakely aoka tsy sisy foana tsy mitondra fanatitra eo anatrehan'i Jehovah izy foka samy anatitra zay zakany avy araky ny fitahian'i Jehovah Andriamanitra ao zay omeny anao de ho jerevantsika io fa jerevantsika ohatrany tena zavatra kely mety misy iteny eo de zay fa 14 volana Nisanina ave de zay ve de hitondra fahaverezana fa de ho hitantsika moa hoe tena zavatra kely fotsiny mety hitondra fahaverezana ho an'ny olona eritreretina ho zavatra kely kanefa de misakana fiainana mandrak'izay tsy ho azo satria lasa mitarika ny olona tsy anaiky ny famarina ny tenin'Andriamanitra ary raha vao tsy manaiky ny famarina ny tenin'Andriamanitra de tsy misy fanavotana ho an'izany olona zany ary zany ny tsy maintsy resahantsika misy antony goavana enkina ny famonjena ny 14 volana Nisanina
zavatra vaovao nampitaina tamintsika androany fa 4 nisan'io soni napetraka Jesosy teto amin'izao tontolo zao fa vita ny famonjena ary zay ny tsy tokony hanaovana tsy rambona ny daty napetraka Andriamanitra de matoky sy meno fa samy saintsaina isika eo anatrehan'izany rehetrarehetra zany tsy misy fahoriana akory ao anatin'izany fampianarana zany fa fankatoavana ny tenin'Andriamanitra de tsy maintsy miteraka vokatsoa eo amin'ny fiainantsika. Inona ny tokony atao? Eka ny famarinana ny tenin'Andriamanitra tsy ny famarinana zay lazaika fa soratra masina no hazavaintsika mamerina antsika ao amin'ilao indrindra mandalo amin'izao fahoriana lalina ety amin'ity zao tontolo zao ty isika raha te ahazo fiadanam-po eka ny famarinana ny tenin'Andriamanitra vavakisika sotranao Jehovah Andriamanitra rainy amin'ny teninao indray zay tonga taminay izay teny manitsy anay mandrakariva mba tsy hanao atsirambina ny famonjena vitan'i Jesosy de sokafy hatrano masom-panahinay amin'ny alalan'ny fanaino masina mba hitombony ny fahalalahana ty anatinay aty ka ahatonga anay ho afaka amin'ny fitapitaka ataon'ny Satana de matoky sy meny fa zay rehetra mankatony teninao ianao nitondra fanafotana ho azy taka ny nanavotanao zanak'Israely nitahinao azy de mamondrafo amin'ny sabatan'olona mamondrafo amin'ny fiangonana mamondrafo amin'ny firenena sotro indrindra ray amin'ny anaran'i Jesosy amen. Manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy maninona fahasoavana sy ny fiadanany toro amintsika mandrakariva.